Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Léa. Amin'ny anaran'i Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananika ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy. Fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandry ny ondry. Amen. Ivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra ray zanaka ry fanahy masina, ranay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Lay Jesosy Kristy tompo vavahady tokana idiranay ao amin'ny paradisa ahitanay ny tavanao Andriamanitra ray. Misaotra indrindra izay fanahy masina satria velonay natrapa-monjena tratra ity maraina ity, tratra izao sapata masina izao. Mitsoaka anao izay ry telo izay ray. Raiso antakasitrahanao ny fiderana sy ny fankalazana, asandratray sy ny fiankofana tanterahana eo anatrehanao satria mendrika ao anao izany ilay tompony fanapahana any an-danitra izay tia-tany. Aidilo ny fanainao masina raha ho aminay tsiraray avy izay miaino izao vatsim-panahy izao, mba ahazahoanay ny hery sy aina vaovao ka hanananay fiainana be dia be ao aminao Kristy Jesosy. Ho anao ny lera sy ny azaran'ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ry mpianakavin'ny finoana, manona ny fiadanana sy ny fahasoavana ho an'ny isa-tokantrano sy ny sambatan'olona amin'ity maraina ity. Ampitiavana mandrakariva no ahafahako miatrano ao ny tokantranontsika amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao. Ny tenin'Andriamanitra anorenantsika ny vatsim-panahy dia ao amin'ny filazantsara ny Jaona 20:15 tapany voalohany. L'Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 9, le premier parti. Amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy, izao no vavahady, raha izao no idiran'ny olona, dia ho vonjena izy. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no mitondra amintsika amin'ny lohateny hoe ny vavahady ny paradisa na ny hoe ny varavaran'ny paradisa. Asa itsika raha mba nahafantatra ny tantara iray izay niseho tany Italia, firenena ao Italia. Fa ao Italia dia misy tanàna anankiray antsoina hoe Florence. Tamin'ny taonjato 410 sy ny 510, izany hoe ny vanim-potoanan'ny la Renaissance, dia misy vavahady na varavarana anankiray antsoina hoe la porte du paradis. Io varavarana io dia nandritra ny 720 taona no nanamboaran'ny mpahay asa tanana azy, ary voakaly vita tamin'ny bronze doré io la porte du paradis io. Ary hitantsika tsara fa efa taona marobe izany 720 taona no nanamboarana izany vavahadin'ny paradisa izany tao amin'ny firenena Italia, faritra kely antsoina hoe Florence. Mipetraka amintsika izay miaino izao vatsim-panahy izao raha ny fanontaniana manao hoe misy varavarana ve amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ahafahantsika miditra any amin'ilay paradisa, izay toerana misy an'Andriamanitra mpamorona sy mpahary izao tontolo izao, ary indrindra any amin'ny trano izay honenany. Tsy zavatra vitan'ny tanan'olombelona izy io, na tahaka ity vavahady voalaza teo aloha ity.
Misy fomba ve azahoana miditra ao amin'ilay paradisa? Ary inona no fepetra tokony arahana raha te hiditra any? Tsarovy ry afaka malala ao amin'ny Tompo fa ny varavarana mitondra antsika any amin'Andriamanitra iray dia amin'ny alalan'ny olona tokana. Ny zanany Jesosy Kristy, izany olona izany. Raha misy olona te hiditra any amin'ny paradisa dia tsy maintsy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary ho voavonjy izay olona manaiky hiditra ao amin'ny vavahadin'i Kristy Jesosy. Jesosy Kristy mantsy no ilay mpiandry tsara, nanolotra ny ainy ho famonjena antsika zanak'olombelona. Izy no nitondra ny fanasitranana, ary izy ilay mpiaro antsika indrindra, ka izay rehetra mifanena sy mandray azy ho tompo sy mpamonjy ara-panapaka ny fiainany dia sitrany avokoa ny karazana aretina na ratra rehetra teo amin'ny fiainantsika, na amin'ny lafiny inona izany na inona. Anio ary mampatsiahy antsika tsirairay ny tenin'Andriamanitra hoe izao no mpiandry tsara, ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondriny. Voasoratra izany amin'ny filazoantsara ny Jaona 10:1-12. Jesosy Kristy irery ihany no varavarana na vavahady tokana ahafahantsika mahita an'Andriamanitra iray, satria izy no nanolotra ny ainy teo ambony hazo fijaliana mba hanadio sy hamafa ny fahotantsika rehetra. Ny finoantsika manokana tsirairay avy tamin'ny alalan'ny sorona nataony indray mandeha monja teo amin'ny hazo fijaliana, izany no manamarina antsika eo anatrehan'Andriamanitra iray, izay mandray sy manaiky ary mino an' Jesosy Kristy Tompo dia voavonjy. Izany hoe hanana fiainana mandrakizay sady fiainana be dia be. Ho azony avokoa izay rehetra ilaina ahafahany amin'ny fahotana sy ny fahadisoana ary ny fanameloana. Jesosy Kristy irery ihany no vavahady-pamonjena, fa tsy misy olo-kafa. Tsy afaka halala na hatsapa ny fahafenoana amin'ny fiainana raha tsy miaraka amin'ny Kristy Jesosy sy ny fanahiny mahavelona mitoetra ao anaty. Anio ara, meteza andray an'i Jesosy Kristy Tompo isika tsirairay avy dia ho tafiditra ao amin'ilay vavahadin'ny paradisa na ilay varavaran'ny paradisa. Kanefa mila maharitra hatramin'ny farany, satria izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ivavaka-tsika. Misaotra anao izay Jesosy tamin'ity andro maraina ity, izay nampatsiahivinao anay tsirairay avy fa tsy misy lalana hafa azahoanay miditra ao amin'ilay paradisa ahitanay ny tavan'Andriamanitra iray raha tsy amin'ny alalanao Jesosy Kristy Tompo, ilay lalana tokana izay manome anay ny famonjena sy ny fanavotana ary fiainana, indrindra ahafahanay miditra any amin'ilay paradisa. Aoka raha Jesosy ny fanainao masina no hiasa mahery ao anatinay tsirairay avy, ka hanokafanay ny fonay, hanoloranay ny fiainanay, hanapahanay hevitra feno sy tanteraka, fa hanaiky izay Jesosy ny hotapahanao ary manaiky izay Jesosy hiditra aminao ilay vavahady tokana izay mitondra anay ao amin'ny fiainana, izay fiainana sady
Satarinay dia tieny mbola ety ambony tany miaraka aminao lay tompony fahafenoana. Ny tsodraninao masina kosa Jesosy dia ho tanterahanao amin'ny tsiraray avy manao hoe: aza matahotra fa indro izao momba anareo mandrakariva mandra-pahatonga ny fahataperan'ny izao tontolo izao. Izaho lay mpiandry tsara ka nanolotra ny aiko hamonjy ny ondriko. Ho anao kosa lay lalana tokana sady fiainana mitondra anay ao amin'ny paradisan'Andriamanitra iray, ny dera sy ny aja ary ny voninahitra mandrakizay. Alleluia. Amen. Shabbat shalom daholo tsika ry havana.